Zavatra tiany tompo omenantsika androany dia zao. Tsotra be ilay izy a. Natao ho an'i Jesosy aho. Donc le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Il nous a créés pour lui. Natao ho an'i Jesosy ianao. Tu as été créé pour lui. Ao amin'ny Romanina toko faha 12. Dans Romains 11, dia mazava be zay teny zay. Fa izy no neviany zao zavatra rehetra zao. Izy no miazo anazy. Romains 11, le dernier verset. Romanina toko faha 12:13. Endre ny alalan'ny harenin'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany. Ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Avero kely zay. Verset 33. Endre ny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany. Ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Dia hoe tsy azo fantarina mihitsy zany, tsy azo fantarina. Fa iza no mahalala ny sain'i Jehova? Ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niaviany zao zavatra rehetra zao. Ary izy no miazo anazy, sady izy koa no antony. Izy anie no miamboninahitra. Amen. Izany hoe, izao tontolo zao, zay rehetra no arina. Le monde entier, tout ce qui a été créé, dia avy amin'ny tompo zany. vient du Seigneur. Ary natao ho anazy. Et a été fait pour lui. Izy no antony no voasoratra eo. Natao ho anazy. Izy no antony ho anazy zany tsika Tout rehetra. est pour lui, par lui et de lui. Dia Romanina toko 12. Et dans Romains 14, Dia manampy an'izay koa. Andininy fa 7. le verset 7, Romains 14, 7. Romanina toko fa 12, andininy fa 7. Fa tsy misy veloko ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika, dia velona ho an'ny tompo. Ary raha maty isika, dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany, na velona, na maty isika, dia aniza an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahaveloma indray, mba ho tompony maty sy ny velona izy. Ho azy ny fahavelomako, ho azy ny fisika eto tany, ho azy ny mombamomba rehetra. Donc tout est pour lui. Kolosianina, anisan'ny On tena continue manamara dans an'izay koa. Colossiens. Kolosianina, toko voalohany. Colossiens chapitre 1er. Le verset 16. Kolosianina toko voalohany andininy fa 12. Misaotra. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohany ny zavatra rehetra, sady ao aminy no haretany zavatra rehetra. Ary izy no lohany tena, dia ny fiangonana. Izy no voalohany, dia ny lamatoa maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Zay zany zavatra tena tian'ny tompo apetraka amiko sy aminao hoe ho an'ny tompo ianao io. Le Seigneur veut nous insister. Nous lui appartenons. Manana tompo zany zasy ianao. Nous avons un Seigneur. Zay natonga ny Tomasy. C'est pour cela que Thomas, rehefa namidra fo taminy tompo ka niseho taminy, ary naneo azy ny tanany quand le zay Seigneur lui a apparu, misy ny olatra rehefa avy nifatsihana tamin'ny azy fizaliana, dia hoy Tomasy hoe tompoko il lui a montré ses cicatrices. sy Andriamanitra. Il lui a dit, mon Seigneur, Tompoko sy mon Andriamanitra. Dieu. Zany hoe anao tompo. Ce qui Zany hoe veut tompo dire, zany. je t'appartiens, Seigneur. Iza ny tompon'ity baiboly ity. Zany C'est comme si tompon'ity je demande anaty. à qui appartient cette Bible. Dia izasy ianao koa misy tompony. Et donc,
Toi et moi, nous avons un Seigneur. Mba tsy eo ambava fotsiny ene zany le izy. Que ce soit pas seulement sur les Fa amin'ny lèvres, fiainantsika isan'andro san'andro. mais que ce soit pratique dans notre vie de tous les jours. Iza ny tomponao. À qui appartiens-tu? Iza Qui ny est ton tomponao. Seigneur? Ho an'iza ianao. Tu vis pour qui? Ho an'iza ny velomanao a, ny fiainanao a, ho an'iza. Ta vie, elle est pour qui? Fa misy a tsy mivelona ho an'ny tompo. Il y a des gens qui ne vivent pas pour le Seigneur. Fa milaza fa kristianina. Pourtant, ils se disent chrétiens. Velona ho an'ny asany. Ils vivent pour leur travail, Velona ho an'ny fitadiavany. pour l'argent, Velona ho an'ny fianarany. pour l'étude, Velona ho an'ny ankohonany. pour la famille. Velona ho an'ny tenany. Il vit pour Fa lui-même. ozy voalaza teo hoe tsisy velona ho an'ny Et tenany. la parole a dit ce que nous venons de lire, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Fa ho velona ho an'le maty ka nitsangana Mais tamaty nous ho vivons anazy. pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dia ny fiainantsika isan'andro san'andro takin'ny tompo zay hoe Et donc, tompoko dans la vie de tous les tompoko jours, sy Andriamanitra. le Seigneur nous demande qu'il soit notre Seigneur et notre Dieu. Dia zay ny zavatra tiany tompo apetraka amintsika tsirairay avy a. Fa nisy teny teo tamin'ny voalaza teo hoe Voilà akatoavy ce ny qu'il veut tenin'Andriamanitra. nous enseigner. Il y a eu la Tiavo, prophétie de tout à l'heure mitadiava, qui akatoavy. a dit cherche le Seigneur, obéis-le, Dia isika tsirairay avy koa tena anaiky an'izay hoe tompoko a dia Jesosy. que chacun de nous soit obéissant Ho velona ho an'i Jesosy a isan'andro, Que nous isa-minitra, isa-segondra. pour Jésus chaque instant. Mety hoe zavatra efa hoe zay ny fiainana e. Mety hoe zavatra efa hoe klasika efa zany Peut-être que nous zavatra allons misy. dire que c'est une chose classique, Fa ny fiainana isan'andro san'andro ve tena hoe velona ho an'i Jesosy tokoa. mais dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu vis vraiment pour le Seigneur? Inona ny sitraponao amin'ny fiainako Jesosy? Est-ce que tu te demandes, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Inona ny tianao Jesosy? Qu'est-ce que tu veux pour moi, Aiza ny Seigneur? tianao alehako? Où est-ce que tu veux que j'y Ahoana ny aille? fomba fanaonao tianao ho ataoko? Comment veux-tu que j'agisse sur des choses? Fa tiany tompontsika andeha mendrika azy a isan'andro isan'andro. Le Seigneur veut que nous soyons agréables, Dia que nous, mametram-panontaniana ve que tsika nous soyons isan'andro? agréables. Misy fametram-panontaniana ve ao amintsika Est-ce que tu te isan'andro hoe poses la question chaque jour, inona indray ny sitraponao amiko Seigneur, androany? quelle est ta volonté pour ma vie Aiza indray ny aujourd'hui? tianao alehako androany? Où veux-tu Manahoana que ny j'y aille? fiainako tianao andehanako androany? Comment va être ma vie? Fa zay Quelle est ta mila volonté par rapport mba à tsy ho ma lasa vie? fahazarana zany Que ce ne soit le pas une habitude, fiainana ary que ce ne soit pas une tsy routine henontsony ny feon'ny tompo hoe misy zavatra et que nous n'écoutons plus le Seigneur. tiany tompo ambara nefa tsy Nous mandre n'arrivons tsika. plus à entendre sa voix. Misy zavatra tiany tompo aseho nefa tsy mahita tsika. Le Seigneur veut nous parler Misy sur zavatra quelque tiany chose et nous tsapa n'arrivons nefa pas à le voir, nous tsy tapatsika. n'arrivons pas à l'entendre. Fa moa zany ten'Andriamanitra hoe misy fotoana hoe manana maso nareo nefa La tsy parole a mahita. dit, vous avez des yeux mais vous ne Manana pouvez pas sofo nareo voir. nefa tsy Vous mandre. avez des oreilles mais vous n'entendez pas. Fa zavatra takin'ny tompo amintsika tsirairay avy zany dia anana an'izay fiainona malaky maheno, L'exigence du malaky Seigneur est que mahita nous ary puissions malaky l'entendre, mankatony nous puissions sitrapon'Andriamanitra. le voir et l'obéir, obéir à sa volonté. Dia ny zavatra tena miainga ny fiaingana zay hoe za ho an'ny tompo zay nefa mila manana malala an'le tomponao ianao. Et donc la source, l'origine, c'est que nous devons le connaître, lui. Ary mila resy lahatra ny amin'le tomponao ianao ary Nous manaiky devons azy. être convaincus. Manaiky azy. Nous Manaiky devons azy. l'accepter, Mankato azy. Tsy l'obéir. antery nefa. Zay zavatra zay tena mila Donc c'est pas mipetraka. par Tsy antery. obligation, c'est pas par obligation, Miarahanao amin'ny tompo. c'est pas par obligation que tu vas avec lui, Fa que tu es antsitrapo. avec lui, mais c'est Antsitrapo. par amour. Antsitrapo ny anarahako anao Jesosy. Antsitrapo no anekeko fa tompoko ianao Jesosy. Fa averiko ihany. Fa ny any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Donc je Ny ao répète, amin'ny fanjakan'ny lanitra, ao amin'ny Dans le fonenana rehefa royaume, miaraka amin'ny Jesosy. dans dia le tsy- royaume avec le Seigneur, Ny olona tonga any tsy olona niterena. donc il y a pas, c'est pas obligé, c'est pas une obligation. Fa olona antsitrapo Donc c'était volontaire. nanolorany tena sy nanekeny an Tu donnes Jesosy ta ho vie tompo. volontairement au Seigneur. Fa rehefa zay no manosika antsika, Donc si tu as donné ta vie au Seigneur volontairement, rehefa zay no mitarika antsika, si c'est ce qui t'a conduit, dia tsy ho sarotra amintsika ny anao ny c'est sitrapon'Andriamanitra. pas difficile de faire sa volonté Fa après. raha mbola hoe ozy ny Mais dadanay si na on t'a hoe ozy ny obligé, mamanay, si tes na hoe parents ozy ny t'ont vatiko hoe tsy obligé, maintsy si ta mivavaka, femme t'a obligé,
tsy maintsy mamaky baiboly, Tu dois lire la Bible. tsy maintsy mamonjy fotoana. Tu dois aller dans l'assemblée. De mavesatra be ho anao io. C'est lourd pour toi. Mavesatra be ho C'est anao vraiment io. très lourd. Ary ijery lera foana ianao. Et puis tu vas regarder tout De le temps la anoky ianao. montre. De atoritory ianao de ho Et tu vas rendremana ianao. t'endormir. Satria antery le izy fa tsy Parce que atsitrapo. on t'a obligé. Fa mila milatsaka ao anatinao mihitsy zany noho ny fahasoavan'ny tompo sy noho ny famindrapony a miova le ao anaty hoe sitrapoko Donc, le izy. par grâce, il faut que ce soit ta volonté. Noho ny fitiavan'ny tompo a ary ny fahatsapako ny fitiavany sy ny C'est parce que famindrapony j'ai reçu l'amour du izay Seigneur. mikasika ny J'ai foko compris ary qu'il nanova ny m'aime fisainako et sy ny qu'il a fijeriko changé sy mon nanova cœur, ny qui a foko mihitsy changé tout ce qui est en moi. de lasa miandany aminy ako. Donc, Lasa lina aminy ako. donc Lasa mieritreritra azy j'arrive rasa à s'intéresser teo à eo lui. akaiky ny tompo foana. Zany hoe any zany fiaingan'le izy a ny olona tsy azo terena. Donc, Ça y est, tu peux Lise. pas obliger les gens, on peut pas t'obliger, Fa ny atao de nitoranam-bavaka an'le olona mais ikasihan'ny tompony on fony. prie pour les gens pour que le Seigneur les touche. Ary rehefa ao amin'ny sitrapon'ny tompo izy a Et donc, tsisy contrôle be et donc quand hojerenao ils sont dans la ho aranao volonté du be Seigneur, il etsy. n'y a plus de contrôle. Fa le olona mihitsy nefa tonga dia Mais manana c'est an'izay fitiavana sy vraiment la te personne hanao ny qui est sitrapon'Andriamanitra zay convaincue a ary te ho velona ho an'ny tompo de isanandro l'amour du isanandro. Seigneur et qu'il va vivre pour le Seigneur. Alléluia. Satria tsy misy fangejagejana ao amin'ny tompo. Dans le Seigneur, c'est la liberté. Mianara amiko izy izy. Le Seigneur a dit, apprenez de moi. Malemy fanahy sy tsy miavona am-po ah. Mon joug est doux et léger Ahita fitsarana ao amin'ny fanahana et vous renana. allez trouver du repos pour vos âmes. Zany hoe le hoe ho azy iny a tena zava-dehibe iny. Ho an'ny tompo ny fahavelomako. Na inona Je vis ananako, pour le Seigneur. na inona tsy ananako, na inona mety, na inona tsy mety, ho an'ny tompo ahako. Zay ny Je zava-dehibe. vis pour le Seigneur, quoi qu'il arrive dans ma vie. Raha manam-pahadiamanjanaka, ho an'ny tompo ahako. Si j'ai de la famille, des Ra- enfants, Raha tafita c'est pour le amin'ny Seigneur. fianarana, ho an'ny tompo Si zany. je réussis, c'est pour le Raha Seigneur. mety ny asa mandeha tsara ny zavatra rehetra, ho an'ny tompo Si zany. le travail marche bien, c'est pour le Seigneur Fa tsy ho anahy. et non pas pour moi. Fa tsy ho anjakako sy ho anaovako ny sitrapoko. Et non pas pour que je puisse faire ma Fa volonté, ma velona propre ho an'i volonté. Jesosy ahako. Je vis pour Jésus. Velona ho an'ny tompo ahako. Je vis pour le Seigneur. Ifantoka amin'ny Jesosy ary anao ny Que mes sitrapoko yeux isanandro soient isanandro. sur lui. De mila nefa ianao zany a misy farisehen-dahatra ao anatinao hoe Donc tout d'abord, il faut que je sois convaincu. zay mahatonga ny Paoly miteny hoe fantatra izay inoko. C'est pour cela que Paul a osé dire, je sais en qui j'ai cru. De fantatra ianao fa efa malala an' Jesosy. Donc je sais que toi, tu connais le Seigneur. Ary mbola te halala bebe koa Et an' tu veux Jesosy encore le hatrany. connaître. Tena mbola hoe itompo fahalalana sy fahafantarana an' Et Jesosy tu veux ary augmenter sa andeha connaissance mendrika azy isanandro pour que isanandro. tu puisses marcher. Fa za miteny amintsika fa tsisy antony fiainana raha azo zao rehetrarehetra Moi, zao. je peux vous rassurer que il n'y a aucun sens en notre vie s'il n'y a pas le Seigneur. Tsy misy antony fiainana, tsy misy tsiro La ny vie n'a pas fiainana, de sens, tsy misy mamy ny fiainana raha n'a pas ohatra de ka goût tsy velona ho an'i Jesosy. si on ne vit pas pour le Seigneur. Raha ohatra ka tsy miaina ho an'i Jesosy ahako. Si tu ne vis Raha pas pour ohatra ka tsy Jésus, Jesosy no tompoko, si c'est pas Jésus notre Seigneur, ton Seigneur, dia tsy misy antony havelomako. ça n'a aucun sens. Andeha ho aiza ary dia hanao tu inona vas ary où? dia ho velona ohatrany ahoana ary. Tu vas vivre comment et Dia pour qui? zay no mahatonga ny Solomon nanteny hoe C'est zava-pohana pour dia cela que zava-pohana. Salomon a dit, vanité des vanités, Zava-pohana ny zavatra rehetra. tout est vanité, Zava-pohana sy misambodrivotra. tout est vanité et poursuit Tsisy devant. antony ny fiainanao raha tsy velona ho an'i Jesosy Ta ianao. vie n'a aucun sens si c'est pas pour le Seigneur. Tsisy dikany ny fiainanao raha tsy velona Ça ho n'a an'i pas Jesosy ianao. d'importance si c'est pas pour Jésus. Ary tsisy fiadanana sy fifaliana mihoatra an'izany hoe ao amin'i Jesosy zany fa lazaiko anao. Moi, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de paix sans Jésus. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Jesosy Kristy le vatolampy ijoroana tsy C'est lui le ampianjeranao. rocher. Jesosy Kristy le vatolampy ielofana mba tsy C'est le havoazanao. rocher, ton refuge. Tena hoe Jesosy fa tsy zavatra hafa. Donc c'est Jésus, pas autre chose. Jesosy fa tsy zavatra hafa. Jesosy Jésus sy ny mombamomba est azy non rehetrarehetra. Jésus est tout ce qui lui concerne. Dia hozy Paoly hoe fa Kristy no Et Paul
disait, fa Kristy no antony havelomako je vis pour le Christ ary ny fahafatesana et la mort no m'est un azoko gain. tombo. Azony Paoly mazava tsara mihitsy ozy Paoly hoe raha ny sitrapoko a Paul avait compris, dia ho any an-danitra il voulait même zao aller de zao au Seigneur hialy eto amin'ity au toerana ity. moment où il parlait. Ary sanganehana ihany a fa raha ny tena tiako dia zay. Et il hésitait même. Fa nono ny aminareo izy izy dia aleoko mbola Mais à cause mijanona des ihany élus, ahafahana il était manoa resté mampahery, ahafahana pour les mifampizara, encourager, ahafahana pour les mitondra, ahafahana fortifier. mampianatra. pour les enseigner. Maika no any an-danitra ve zasy ianao? Est-ce que toi, tu as hâte d'aller au ciel? Inona ny zavatra mahaliana anao amin'ny fiainana? Qu'est-ce qui te pousse qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'intéresse? Inona ny zavatra mahasarika anao sy mibahana be sy misintona anao amin'ny fiainana? Qu'est-ce qui prend? Inona ny mobile anao zany amin'ny fiainana? Inona ny zavatra mamotive anao? Qu'est-ce qui te motive dans ta vie? Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia misy miteny mihitsy hoe matim-paniriana ny saiko ho any an-danitra. Zany hoe vonona ve ianao raha zao Jesosy Est-ce nitonga? que tu es prêt si le Seigneur vient maintenant? Sa mbola misy mibahana hoe oka aloha Jesosy? Ou est-ce que tu dis dans ton cœur, attends un peu Seigneur? Fa vonona ve ianao raha zao ny tonga ny fotoana fampiakarana, raha zao ny tsoka ny trompetra ny anjely, raha zao ny tonga ny enlèvement, Si les trompettes vonona ve sonnent, zasy ianao? est-ce que tu es prêt? Raha tena marina tokoa fa tomponao Jesosy, Si le Seigneur est vraiment ton Dieu, dia ton pare Seigneur, ianao, tu es vonona ianao, prêt? tompo Tu es ianao prêt? Jesosy. Tsisy zavatra mibahana, tsisy zavatra Je suis prioritaire prêt, amin'ny Seigneur. fiainako, fa ianao ny Tu es ma priorité. priorité. Priorité amin'ny fiainantsika ve Jesosy? Est-ce que le Seigneur est ta priorité? Ahoana ny tany hoe priorité amin'ny fiainantsika Jesosy? Comment ça se traduit? Ahoana ny fiainana zany hoe Jesosy ny priorité amin'ny fiainako? Comment ça se traduit? Le Seigneur est ta priorité. Dia ny mombamomba an' Jesosy, ny asan' Jesosy, Ce qui ny veut, fanompoana an' tout ce Jesosy, qui ny service apetraka Jesosy concerne ho le atao, Seigneur, le service, zay rehetrarehetra zany dia centré ao am' Jesosy. tout est centré sur lui. Mieritreritra sitrapon'Andriamanitra ve zao? Inona ny tiany tompo? Ataoko. Aiza ny tiany tompo? Alehako. Où veut qu'il j'y aille? Velona ho an'i Jesosy zany dia tena hoe zay le lazaina teo hoe Vivre pour le Seigneur. misy connexion Il y a isan'andro la isan'andro. connexion. Velona ho an'ny tompo, miaino ho an'ny tompo, mandeha araka ny L'écouter, sitrapon'Andriamanitra. marcher selon sa volonté. Dia hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Salamo any hoe miravoravo amin'ny C'est Jéhovah écrit ianao. dans Psaume, fais de l'Éternel tes délices. Miravoravo amin'ny Jéhovah ianao. Fais de Inona no l'éternel tes mampiravoravo anao eto amin'ny fiainana? Ny Qu'est-ce asa qui ve? est fait le délice de ton cœur? Est-ce que c'est ton travail, Ny fianarana ve? tes études, Ny materiel ve? les matériels, les choses matérielles, Ny vady aman-janaka ve? ta femme, tes enfants? Hoy aloha voasoratra ao amin'ny Ta Salamo hoe mari. ampifalianao amin'ny nataonao a Jéhovah. Euh, Marina izay. C'est vrai que dans Psaume c'est écrit, tu m'as Ampifalianao amin'ny nataonao a Jéhovah. tu m'as réjoui de tout ce que tu Zany hoe as fait. zavatra rehetrarehetra meny tompo anao dia ampifaly anao. Donc tout Fa ce que ny le antony Seigneur ambony t'a indrindra donné, zava-dehibe indrindra dia hoe velona ho an'i Jesosy c'était fait ianao. pour que tu Anao ny puisses te sitrapony ianao réjouir. tompoko Jesosy Mais Kristy. l'essentiel, c'est que tu te réjouis dans le Seigneur. Zay le naverina tany am-boalohany teo hoe miaraka amin'ny tompo tsy forsena. Donc, comme j'ai dit au début, Tsy iterena. Fa zay mihitsy la no marche voasoratra avec hoe le Seigneur, c'est pas obligé, C'est c'est pas mis une sur le sourate, obligation. miravoravo amin'ny tompo ianao. Donc, fais de l'Éternel tes délices. Miravoravo amin'ny Jéhovah ianao. Fais de Zany hoe l'Éternel tes délices. amin'ny teny frantsay zany izy délice. Amin'ny délice dia misy hoe délicieux. Ny Donc, délicieux dia zavatra dans tsara, ce passage, il y a le mot zavatra délicieux, matsiro, zavatra quelque chose qui a du goût, qui mety. est succulent. Nareo ve le avy any Ambohimanka kely? Tonga soa. Anaran'i Jesosy a, izy hikasika anareo. Zany hoe ahitanao maminy ve ny miaraka amin'ny Jesosy? Est-ce que tu as du plaisir à être avec le Ahitanao Seigneur? tsirony ve ny miaraka amin'ny Jesosy? Fa zay koa ny voalaza ao amin'ny Salamo hoe andramo ka Donc, izaho c'est écrit aussi dans fa Psaume, tsara Jéhovah. goûte. Sambatra zay mialoka aminy. Raha ohatra ianao ka tonga eto foana ary mamonjy fotoana eto foana ka raha ohatra ianao mbola hoe aterena sy forsena ny atongavanao eto a mandoli dia mivavah dia ataovy tena mihitsy amin'ny Jesosy hoe ataovy tsapako Jesosy ny fahatsaranao a ary ataovy tsapako fa tena ianao ny ravoravoako a ataovy tsapako ny fiadanana sy fitsaharana sy ny mahamamy anao Jesosy fa tsy Demande au anarako Seigneur olona na de hamonjy toerana. pouvoir sentir sa présence, de sentir comment et combien il est bon. Zay atao sujet de prière, mamindra fo amiko tompo hoe
mangataka aminao Demande mihitsy la antompo hoe miséricorde du sakafo Seigneur masoko ka afin de siofoka voir, ataovy tsapany atao anatiko fa afin ianao de lohany sentir qu'il est la tête, ataovy tsapany atao anatiko fa ianao no mamy indrindra ianao no tsara indrindra ary ianao no afin de le firavoravory goûter, halleloja miravoravo amin'i jesosy zany raha lasaina vavy tena zava-dehibe miravoravo amin'i jesosy fotsiny dikan'izay mijanona daholo ny zavatra ny zavatra ara-materialy zany tiako tenena donc tout ce qui est matériel, tsy ny materiel tsy ny misy sy ny tsy misy tsy ny zavatra hita maso ny baiko anao fa ny donc c'est fahatsapahana pas ao les anaty choses ampoa sy amin'ny existent fanahy ou qui mihitsy n'existent pas qui vont te motiver. matsapa fiadanana ianao Mais matsapa tu fitsaharana as ianao la paix, tu as le repos. nisy an'izay nge tao anaty baiboly tao hoe nisy lehilahy mpanan-karena tao efa Donc nizaraina dans, tamintsika foana zay dans la Bible, il y a eu le passage fa où il y hita avait foana un hoe riche. raha ara-materialy zany dia tsy nanana zavatra tsy ampy izy Il était riche, mais c'était tsisy pas. zavatra nahory azy tsisy zavatra tsy nety Il était riche, mais il n'était pas heureux. raha hita maso fa tao anatiny tao nisy fametraha-panontaniana foana misy banga foana Donc ato amiko il zany avait un vide en lui. dia nanatona ny tompo izy Et il était venu vers Jésus. inona no ataoko izy izy andovako fiainana Maître, mandrakizay qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie izy io koa éternelle? nefa efa mpivavaka Pourtant, il était religieux. mpivavaka mihitsy izy satria nanontany jesosy hoe ahoana ny lazay ny lalàna Parce que le Seigneur lui a demandé ahoana ny qu'est-ce que la famakinao loi azy a dit. inona no ataonao dia hozy izy Qu'est-ce que tu hoe fais par rapport à la loi? efa nataoko daholo hoe manajany ray aman-dreny Et donc lui, il a tout fait. aza Il a respecté ses mangalatra parents. Il n'a pas volé. aza mijangajanga Il n'était pas zay dans rehetrarehetra l'adultère. voasoratra hoe nataoko Donc il a Fa- tout accompli. mbola nisy banga foana tao Mais il y aminy avait le vide dans son cœur. satria jesosy mihitsy le firavoravonina ny tsy tao Parce que aminy c'est l'Éternel qui est le délice, qui n'était pas en lui. ohatra zany koa zakaiosy Et Zachée était comme lui. mpanefoefo Il était riche. nanambola Il avait de nanakarena l'argent, il nanana zay avait des rehetrarehetra richesses. ilaina Il avait tout ce que l'homme pouvait désirer. fa ny antony avelomany zakaiosy dia tsy mbola ho an'i Mais jesosy il ne vivait pas pour Jésus. ny antony avelomany le mpanakarena dia tsy mbola ho an'i jesosy Il ne vivait pas pour Jésus. ary zay no natonga an'ireo dodina sy tery mihitsy nandeha hitady hoe Et c'est aizy pour jesosy cela qu'il cherchait le Seigneur. fa tsy mety mihitsy ty fiainany ity Il savait que ça marchait pas. Ça azo daholo ny rehetrarehetra Il pouvait tout milamina daholo avoir. ny atao fa tsy mety misy zavatra tsy mety ao Donc, misy tu sais zavatra qu'il y tsy a milamina ao quelque chose misy zavatra qui tsy mampiadanao misy zavatra mbola tsy mampitombona ao dia lasa ireo nanatona an' jesosy Donc il était venu. tsy namenatra ny S'approcher de zakaiosy Jésus. mihitsy ny nandeha nianika teny ambony Donc hazo Jésus était monté sur l'arbre. nefa olona manan-kady zany raha amin'ny olombelona ara-piaramonina olona nanana ny maizy azy zany teo amin'ny fiaramonina olona ataoko hoe olona najainy zany teo amin'ny fiaramonina fa n'olona efa haterena tao anaty hoe bange tsy mety tsy ao mihitsy tia Donc tsy il y a eu nisy le sakany vide. fa ny hazo ny aniany mihitsy ahafahany mahita an' Donc il jesosy était monté sur l'arbre. ahitany an' jesosy dia nianika nandeha nijery an' jesosy satria tsy ampy an' jesosy misy fotoana koa zasy ianao ohatra zany mety ny atao milamina ny Donc rehetrarehetra à chacun de nous, des fois ça nous arrive. fa ao anaty ao hoy zay le rahalato hoe rehefa manadino an' jesosy atao zanao ohatra malaheloelo an' Quand jesosy tu t'éloignes un peu du Seigneur, tsisy dikany daholo nge reto tu sens rehetrarehetra le vide, tu tsisy te antony dis, daholo nge reto ça zavatra n'a reto aucun sens. aleoko daholo ty rehetrarehetra ty ataoko daholo ty rehetrarehetra ty fidiko daholo zao zavatra fais des rehetrarehetra zao choses, fa raha j'essaie vo tsy de- jesosy ny antony havelomanao tsy misy fiadanana tsy misy y fitsaharana a tsy pas misy de fahafenona Il n'y a pas de repos, tu te sens vide. alleloia dia ny fanohatra amin'izay koa misy Donc, misy ny tsy de l'autre côté, misy zavatra tsy ampy foana tu te sens qu'il y a misy toujours zavatra tsy un azo manque. misy zavatra tsy vita misy zavatra Un manque, il y a des choses à faire, ilaina il y a des besoins. fa rehefa jesosy ny eo dia matsapa Mais fiadanana sy quand matsapa c'est Jésus fitsara qui est là, tu as la paix, tu as le repos. dia mamoroporona ny tany andalam-pandrosoana io dia mamoroporona Donc zavatra le maro pays en voie anaovana de fialamboly développement, il cherche beaucoup de distractions. tsy tian'ny olona zany mipetrapotsiny zany Les gens n'aiment pas rester sans rien faire. tsy tian'ny olona zany mipetrapotsiny zany
inona mahatonga ny olona tsy tia mipetra-potsiny Pourquoi les gens raha n'aiment fieritreretanao? pas rester toutes seules tout seul. Satria miasa saina. Tonga Parce saina que amin'izay fa ahoana là, moa zany il- ny antony il- havelomako ty. Il reste là Fa et inona moa zany zao il se préoccupe de sa vie, il est pensif. avy aiza aty a, andeha ho aiza aty a, inona ny antony havelomako? Donc Tsy il pose voavaly zany. beaucoup de questions, Raha tsy eo am' des Jesosy. questions qu'il n'a pas de réponse. Dia rehefa tsy voavaly zany raha tsy eo am' Jesosy dia foronona amin'izay ny Et donc pour fialam-boly, éviter cela, foronona amin'izay ny zavatra be dia il y a be beaucoup de distractions mba hamonona Pour izay faire fanontaniana tena mipetraka izay hoe iza ianao, avy aiza ianao, pour andeha ho aiza essayer de ianao. répondre à ces questions-là, pour Fa faire ianao oublier ces réponses. dia noharian'Andriamanitra ankatohan'i Jesosy Kristy. Mais toi, tu as été créé pour Jésus. Ary ianao velona ho an'i Jesosy, Tu ankatoy sy vis anaiky pour azy, Jésus. hanao Tu ny vis pour sitrapo l'obéir, ary pour andeha faire araka sa izay teny volonté, isan'andro pour isan'andro. marcher selon ses voies. Mianatra ianao ho voninahitra Jesosy. Tu apprends, tu étudies, Miasa c'est pour ianao le ho Seigneur. voninahitra Tu Jesosy. travailles, c'est pour sa gloire. Mandrara ianao ho voninahitra Jesosy. Tu fais du business, c'est pour Manambady le amazanaka Seigneur. ianao ho voninahitra Jesosy. Tu es marié, tu as des enfants, Velona c'est pour fiainanao le isan'andro Seigneur. isan'andro ianao ho voninahitra Jesosy. Donc ta vie de tous les jours, Zany c'est pour hoe le ho Seigneur. velona ho an'i Jesosy ahako. Tu vis pour le Seigneur. Mpanao salamo dia nilaza hoe fa niaho izy izy dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Le psalmiste a dit, pour moi, c'est être auprès de Dieu qui est mon bien. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao Toi, mon rehetra. Dieu, tu es mon refuge. C'est Salam. pour Fa telo proclamer fitopolo ta bonté. C'est dans fa Psaume izaho 73. dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Pour moi, être auprès de Dieu est mon bien. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba Toi, mon hilaza Dieu, ny asanao Tu es mon rehetra. refuge afin que je proclame tes œuvres. Mangataha raha tsy mbola tsapanao zany Demande hoe eo au akaikin'i Seigneur. Jesosy ny tena tsara indrindra. Demande au Seigneur pour que tu Mangataha puisses sentir zay le sa tsona hoe présence. révélation, Combien c'est bon d'être fanambarana, avec lui. fikasihan'ny tomponao manokana mihitsy mba ho Demande fandresen-dahatra au avy ao Seigneur qu'il te anatinao touche. hoe ny manakaiky an'i Jesosy ny tena tsara ho Que c'est indrindra. être auprès de lui qui est le meilleur. Ny mpanao salamo koa dia nilaza hoe ny zavatra ray rono nangatahako ny tompo Le aroka tsy psaume aussi lavinamiko a zany dit, dia nitoetra ao J'ai aminao. demandé une chose. C'est rester tous les jours dans tes parvis. Aiza ho aiza asy ianao. Où es-tu? Fa ny centre ny fiainantsika dia Jesosy. Parce que le centre de notre vie, c'est l'éternel. C'est Jésus. Fa tsy izany centre ny fiainako. C'est pas moi. I C'est pas Jesosy toi. ny centre ny fiainako. C'est Jésus. Salamo faharoa amby efapolo. Psaume Dia hozy izy 42. hoe tahaka ny diera vavy manirina ny Psaume rano ao 42. anony no an'ny C'est ririn'ny comme les fanahyko biches anao. qui soupirent auprès des courants d'eau. Io fanahy io tsy voky ny En âme materiel io soupire fa lazaiko après anao zay. Io fanahy io tsy voky ny materiel Ton io. âme, elle ne peut pas être Ny rassasiée masonao no par voky la ny zava-misy nourriture. hita amin'ny maso. Ny sofinao no voky ny zavatra afaka enona. Donc, tes Ny oreilles, vavanao no voky ny zavatra ta ho an'ny bouche vava. peut être Fa io remplie par des fanahy io choses tsy manana matérielles. fitsaharana, Mais tsy ton manana âme- fiadanana, ton tsy âme manana n'a pas de famelom-belomana raha tsy mivelona ao Sans amin'ilay ony qu'elle ne tire rano pas sa velona source dia Jesosy de Kristy no anarany. Jésus. Ary miainga ao amin'io loharano ara-panahy io Donc- nefa ny famelombelomana ny Donc, tout hita vient maso. de la source spirituelle. Azontsika ve zany Est-ce que tenin'Andriamanitra tu zany? as compris? Zany hoe le famelombelomana ny fanahy ny zava-dehibe. Donc, il faut que ton âme soit vivifiée. Ary namorona ny fanahy dia Andriamanitra Celui qui a Rai. créé l'âme, Jesosy Kristy c'est tompo. l'éternel, Ary ny Jésus-Christ. ahafahana mamelona ny fanahy dia tsy resaka Et fomba pour malagasy, vivifier ton âme, c'est pas la traduction malgache, tsy resaka fahatanjahan-tsaina sy c'est psychologie pas la psychologie, chrétienne. c'est pas la psychologie Ny chrétienne, famelombelomana ny fanahy dia tsy resaka religion, c'est pas la religion non plus, tsy fantatro, tsy resaka méditation, resaka yoga, c'est pas la yoga, c'est pas la méditation, ny resaka zavatra maro samihafa c'est pas tout ça. fikolokoloana ny fanahy, fa ny fikolokoloana ny fanahy lazaiko anao dia ny baiboly ihany. Donc c'est la Bible. Satria ao anatin'ny tia ny C'est ce qui donne de la vie à ton iveloma âme, ny c'est la fanahinao. Bible, c'est la Ary parole ny de ambaran'ny Dieu. baiboly dia Jesosy Kristy. Donc ce que la Bible Ary raha te proclame, ho c'est velombelona ny Jésus. fanahinao ianao dia ny baiboly vakina. Si tu veux Fa que ton io âme dia vive, Jesosy no ambaran'io. lis la Bible parce que la Bible parle de Jesosy ny Jésus. ivony baiboly. C'est Jésus qui est le Jesosy centre de la irery ihany. Bible. C'est Jésus Halleluja. lui seul. Jesosy irery ihany. Jésus seul. Dia tahaka ny
Diera vavy manirin-drano Donc c'est comme la no any biche riny qui fanahiko anao. soupire Misy auprès zay des courants faniriny d'eau. zay avy ao anatsika. Est-ce qu'il y Misy a zay cette hetahety zay soif avy ao dans ton anatsika. cœur? Fa zaho miteny aminao, rehefa ianao zay tsy de Moi, alezy je tsara. te dis, si tu te sens pas à Rehefa l'aise, ianao zay ny monaminaina. Rehefa ianao Si zay tu ny mainamaina. Rehefa ianao si tu zay te ny sens sec, matsiaro tena tsy tafatoetra tsara, de tsy ampy Jesosy ianao c'est zay. parce que c'est que Jésus, il y a pas Jésus dans ton cœur. La Atao présence de Jésus a diminué dans ton cœur. Salamy faina ambin'ny folo de milaza hoe ataoko eo anatrehako Psalme mandrakariva 16. Jehova. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova. Eo akavanako izy ka tsy hangozozo aho. Je mettrai le Seigneur à ma droite pour que je ne chancelle pas. Ireo salamo ireo vakio fa vavaka ataon'ny mpanao salamo Lis amin'Andriamanitra. ces psaumes. Misy fotoana ao Psalm anatin'ny ady 42, izy, ao Psalm anatin'ny 16. famoizam-po, ao anatin'ny fahaverezan-kevitra, dia miresaka amin'ny tompo izy. Ao anatin'ny fifaliana, ao Donc- anatin'ny fiadanana, ao anatin'ny firaviravona, Donc, miresaka les amin'ny tompo izy. psalmistes, Zany ils ont hoe tous na faly, raconté na tout ce malahelo, qu'ils vivaient na ora, na dans mana, le Seigneur, na misy ampy, na qu'ils misy étaient ampy, tristes, tompo foana Ils ny étaient aterana. contents. Ils s'appuyaient Izy sur le foana Seigneur. ny loharano. L'Éternel est la source. Mba le fiainantsika ve zany isan'andro? Est-ce que c'est notre vie de tous les jours? Fahavelomantsika ve Jesosy? Est-ce que Jésus est notre vie? Esansantsika ve Est-ce que Jesosy? c'est Ny notre atao hoe essence? esansa dia lasantsy le vidiny eny amin'ny station reny. Pour nous, l'essence, c'est ce qui fait marcher Mampandeha ny l'auto. fiara rehefa vidina, rehefa ampiasaina. Fa na tsara tarehy tahaky ninona ary io, na Donc, mangirangira même si loatra nous ninona ary io, avons une rehefa belle tsisy voiture, lasantsy s'il io n'y a a, pas na d'essence, mantsisy ihany. c'est comme si ça n'existe Satria pas. tsy mitondra anao any amin'izay andehananao. Parce que l'auto va pas Dia ny bouger. essentiel amin'ny fiainanao, essentiel Donc, dia Jesosy. l'essentiel, l'essence, c'est Jésus. Ny essence ahafahanao mandeha, ahafahanao mandeha makany an-danitra, ahafahanao miaina araka sitrapolon'ny tompo eto tany, dia Jesosy ny Donc, l'essence essentiel. qui te conduit au ciel, c'est Jésus. Jesosy ny essentiel. C'est Jésus l'essentiel. Alléluia. Ara-panahy io, tsapa fanahiko maromarina fa hainao Jesosy ny zava-dehibe Je amiko. sens, c'est mon âme Et non, qui on est sent retourné à que Velomako. tu es mon tout. Ny zavatra Je rehetra vis nge andalo pour daholo toi. fa lazaiko anao zany. Tout est de Lanitra passage. sy ny tany eny ho levony. La terre, Ny zavatra rehetrarehetra le misy ciel, fetrany daholo. Ny zavatra rehetrarehetra misy limitiny daholo. Ny zavatra rehetrarehetra A passé. olo daholo. Fa tsy ho levon'ny fotoana, tsy ho levon'ny andro, C'est tsy ho lany Jésus qui est daty éternel. mandrakizay, Jesosy Kristy ny anarany. Jésus. Io no anarany, Il est éternel. io no tena zava-dehibe io ao anatinao. Alleluia! Dia zay mihitsy tena tiana apetraka amintsika lazay ny lerana bavy teo le nijoro Donc, c'est vavolombelona ce que teo le izy hoe Seigneur veut nous diso enseigner, fanantenana zay taloha satria partager. miantehatra amin'ny olona. Elle disait, la sœur, Ny zavatra qu'elle toriana était, amintsika eto dia elle tsy était déçue parce qu'elle s'appuyait sur les gens. ny zavatra toriana amintsika eto dia tsy antehatra amiko ianao. Donc, ce que je nous enseigne ici, c'est pas de s'appuyer sur moi, de vous confier Fa à le moi. ianteherako ny atoroko anao. Donc, je vous montre Fa sur tonga qui dia je me directa confie, directa iantehatra comme amin'ilay ça, ce soit ianteherako ianao. direct. Halleluja! Tsy ilaina, tsy hoe tsy ilaina akory ny Donc, piraitam-po je amin'ny dis pas qu'on n'a pas besoin des frères et tompo. Fa sœurs, natao hiary ifampitantantsika. mais nous sommes là pour s'appuyer les uns Misy ny les autres. zoky, misy ny zandry. Il y a des aînés dans la Misy foi. ny voky ara-panahy, misy ny mbola zaza ara-panahy. Natao hifampitantana, natao hifanoa. Mais nous sommes là pour se tenir la main. Pour... Fampony zay rehetrarehetra zay le essence Mais tena plus essence que dia ça, Jesosy. c'est l'essence, c'est Satria tsika Jésus. ireo mandeha mihetsiketsika daholo. Parce que nous, Ka raha olona mihetsiketsika ny ateheranao dia taraiky ianao. donc, donc nous bougeons encore, mais si nous comptons sur quelqu'un qui bouge, Fa le niteny hoe indro izao momba anareo mandrakariva mbara-patonga ny mais la fatapiana parole zao dit, tontolo je zao. suis avec Raha vous iny tous ny les jours jusqu'à anteheranao, la fin raha du iny monde. ny ankinanao, dia tsy ho diso Si fanantenana tu ianao. t'appuies sur lui, Iny ny vato lapo mandrakizay, si tu t'appuies sur lui, c'est le rocher éternel. dia tsy ho diso fanantenana Tu ne mandrakizay. seras pas déçu. Halleluja! Tsy ho diso fanantenana mandrakizay ianao. Tu ne seras pas déçu. Dia Jesosy Kristy ve fantatrao marina. Est-ce que tu connais Jésus? Jesosy Kristy ve indraindrainao marina. Est-ce que tu le proclames? Jesosy Kristy ve tena iravoravonao. Est-ce que tu lui fais de tes délices? Fa Jesosy Kristy a hoy ny voasoratra amin'ny Kolosianina hoe izy ny toeran'ny C'est fahafenona. écrit dans Colossiens qu'il Izy ny qu'il est la toeran'ny plénitude. fahafenona. Jesosy Kristy amiko Jésus-Christ, pour moi, raiko izy. c'est mon Père. Dada. Jesosy Kristy amiko Jésus-Christ zokiko izy. est pour moi,
c'est mon frère. Jesosy Kristy amiko rahalahiko izy. Jesosy Kristy amiko mpampianatra izy. C'est mon maître, mon enseignant. Jesosy Kristy amiko mpampionona izy. C'est mon consolateur, Mpampahery izy. celui qui me fortifie. Izy ny pasterako. C'est mon pasteur, Berger. c'est mon berger, Mpiandry ahy io a sady mamana ahy. celui qui me nourrit. Jesosy Kristy amiko dia le kitana mpitaridalana. C'est l'étoile du matin. Fa tsy araka le hira hoe reny mpitaridalana. C'est pas le chant des catholiques qui dit la mère qui... Tsisy reny mpitaridalana zany e. Tsisy an'izany atao anaty baiboly. Ny kitana fitarika andro amin'ny maraina Donc dia l'étoile du matin, Jesosy c'est Kristy. Jésus-Christ. Halleluja. Jesosy Kristy amiko dia le mpanefy sy mpanamboatra. Jésus-Christ, pour moi, c'est le potier, Jesosy Kristy amiko dia le lalana fahamarinana ary fiainana. c'est la vie, le chemin. Mampandalo afisedrana Jesosy. Fa Jesosy koa no mampianatra manome hery ahy, manome fahasoavana ahy, Jésus ahafahako aussi miaina qui me fait grâce mandalo an'izay fisedrana. d'affronter les épreuves. Misy fotoana ie misy zavatra tsy hovain'ny tompo eo aminao e. Il y a des choses que le Seigneur ne change pas malgré ta prière. Fa ny toe-ponao no hovain'ny tompo. Mais il change l'état de ton cœur. Ny toe-tsainao no hovain'ny tompo. Il change l'état de tes pensées. Misy fotoana zany misy zavatra tsy hovain'ny tompo fa ianao no Il ne hovain'ny change tompo pas ao la anatin'le situation. zavatra misy. Mais il te change, toi. Marina sady izo. Misy Est-ce zavatra que c'est zany a vrai? tsy arovan'ny tompo ianao, tsy andalo amin'le zavatra, Il y a fa une asainy situation mandalo ao mihitsy ianao. où il te fait passer. Fa hoy izy miteny hoe mandalova ao ianao fa ampy anao ny fahasoavako andalovanao. Il te fait passer par l'épreuve, mais il proclame que c'est ta grâce qui suffit. C'est Fitsapana. ta grâce qui suffit. Fisedrana, L'épreuve, Olana. l'adversité, les areta problèmes, tsy fahasalamana, les maladies, ny anoanana, la faim. zavatra maro isan-karazany. Tout ça, Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao Si tu kanefa es dans mbola la miaina volonté du an'izay Seigneur, dia hozy ny tompo hoe lalovanao vetivety io fa tu ampy dis anao tu ny vas fahasoavako passer, andalovanao mais anio. ta grâce va suffire. Ma grâce va Ny te fahasoavan'ny suffire. tompo. Fa zay lazaiko anao hoe raha niarahany Jesosy niarahany Sadaka sy Mesaka sy Abednego a tsy ny itsoahana amin'ny afo. Donc pour Sadrach, Meshach et Abednego, Fa c'était niaraka pas pour- tamin'Andriamanitra ireo fa tsy nidika akory reto tsy nandalo tao anaty lafaoro. mais il passait par la four. Fa nandeha izy niaraka tamin'ny tompo tao anatin'le Mais afo. le Seigneur était avec eux dans la fournaise Ny ardente. fiainan'ny Daniel akory tsy hoe lamina foana. Donc parlons de Daniel. Olona nanam-pahefana Sa tao vie n'était Babylone pas tranquille. Nana C'était pahaizana quelqu'un qui tao a du Babylone. pouvoir dans Babylone. ary nandeha tamin'ny fahamarinana. Lui, il marchait dans la vérité. Fa tsy nanakana ny Daniel Mais ho ça alatsaka n'a tao pas anaty lavaky ny empêché liona akory zay. Quand lui jette dans la fosse au Fa lion. fanina inina mihitsy ny nandatsahana azy tao andavaky ny Mais liona on noho ny a fait fahamarinana. exprès justement Fa à ozy ny cause de tompo hoe ça. tsy hoe soroko aminao ny lavaky ny liona, lavaka misy liona tsy soroko aminao ny liona, fa avelako ao ihany ny Donc, liona fa le ataoko Seigneur a- ampy anao fa a hasoavako laissé andalovanao anio. Pour qu'il puisse montrer sa grâce. Dia ho asoanao ihany koa enoho ny tompo. Pour toi et pour moi. Mandalo Écoute le atsarotra Seigneur. ve ianao zao? Est-ce que tu passes par des Mandalo adversités? fitsapana ve ianao zao? Est-ce que tu es dans les Mandalo épreuves? fisedrana maivay ve ianao Est-ce zao? que tu es dans la fournaise ardente? Nefa ianao mahatoky ny tompo. Alors que Nefa toi, ianao tu miantehatra t'appuies amin'ny sur le tompo. Seigneur. Dia ozy ny tompo hoe fais ampy anao ny confiance à lui. fahasoavako Le Seigneur andehananao te dit- anatin'io. Ma grâce te suffit. Atsapa fiadarana ianao. Tu vas sentir la Atsapa paix. fitsaharana ianao. Tu vas Atsapa sentir le famelobelomana ianao. Ton âme va être vivifiée. Miandrasa ny tompo ianao. Attends le Seigneur. Miandrasa ny Jehovah ianao. Attends-le. Miankina amin'Andriamanitra ianao. Appuie-toi sur Fa lui. tsy ho afa-baraka izay miankina aminy. Tu vas pas être confus. Ny faminaniana dia mikendry ny fotoanany fa tsy diso. La prophétie, Ary raha mitaredety izy dia andraso ihany fa tsy maintsy tanteraka. la prophétie est fixée pour un temps. Izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery. Celui qui attend le Seigneur Elatra ny akarany taka ny voromahery. renouvelle ses Andeha forces. izy fa tsy ho reraka. Comme les Miazakazaka izy fa tsy ho sasatra. Même s'il court, il va pas être Misy fatigué. fitondrana manokana hitondran'ny tompo anao. Dieu Ao a un anatin'ilay plan. anao reraka iny. Dieu a un plan Misy pour fotoana ta anao vie. mahatsapa hery Des tampoka. fois, quand tu es fatigué, Ao le anatin'ilay anao Seigneur malahelo renouvelle iny. ta force. Rehefa miverina miditra ao amin'ny tompo ianao. Na Quand tu milamina ny reviens zavatra au na tsy Seigneur, milamina. Mahatsapa fiadanana sy fifaliana foana Tu ianao. ressens la paix Satria ny antony avelomanao dia ho an'i Jesosy. parce que ta vie, c'est pour Ka le na inona Seigneur. na Tu inona vis pour mitranga eo, lui. na inona mialatra eo, Quoi ampy qu'il ahy Jesosy. arrive,
le Seigneur me suffit. Hoy Abakoka hoe Habakkuk ianao Jehova no heriko. disait, Ianao le Jehova Seigneur est ma tompo. force, Jehova tompo, ianao no heriko. le Seigneur est ma force. Mampandeha amin'ny avonako ianao. Tu me fais Manao marcher tongotro toy ny any diera vavy ianao. Zany hoe comme des biches. ny avona dia resaka olana, resaka ady, resaka fitsapana. Dia ozy izy hoe manao ny tongotro ny toy ny any diera vavy ianao, mampandeha amin'ny avonako. Zany hoe misy avona amin'ny fiainanao, tsy maintsy andehanana. Rehefa Jehova tompo no herinao, dia manao ny tongotro toy ny any diera vavy izy. Ny diera vavy no mahay mandeha indrindra, L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rehefa mandeha rendra mes amin'ny pieds avona. semblables à ceux des biches et me fera marcher sur les lieux élevés. Dia hoy Abakoka hoe amin'izay avonako rehetrarehetra dia mampandeha ahy ianao, manome hery ahy Tu ianao. me fais marcher sur les lieux élevés. Rehefa Jesosy tompo ny antony havelomanao, Quand tu vis pour Jésus, zavatra hita masona rehetra tsy mifanaraka amin'ny zavatra les ara-panahy. choses visibles Fa ne sont pas comme les choses invisibles. ekeo hoe ny fandaminana sy ny fandaharan'ny tompo dia mahatsara amin'ny fotoanany Mais rehetra. accepte que le Seigneur a un plan. Ary ekeko ny fandaminana sy ny fandaharany fa ho fampaherezana dia miankina amin'ny Jesosy aho Donc fa izy tu no dis dans loharano. ton cœur, j'accepte Averiko et je tire de lui mes forces. any hoe izy ny lasantsiko. Je répète, c'est lui Izy mon no essence. esansa Jesosy. C'est lui Halleluja. mon essence, Dia rehefa izy no Jésus. esansako mandeha mandroso aho. Halleluja. Donc j'avance parce que c'est lui mon essence. Misy zavatra anankiray tena tiana ampianarina amintsika hoe Donc je veux nous apprendre. misy ny tendrimohatra dia misy ny avona. Zay. Dia Jesosy rehefa nanozina an'ilay aviavy, dia ozy Jesosy hoe ianao raha manana finoana dia ohatran'ny voatsinampy ary. Quand Jésus il a maudit le figuier, il Ka a dit, tsy si vous mihanahana avez une akory foi, ianao ao am-ponao ao fa hiteny hoe mivariana ary anaty ranomasina. et si vous ne doutez point, Ary matoko fa zay lazainy dia ho tanteraka. et vous allez dire à la montagne de Dia ho d'aller à la tanteraka mer, iny ozy iny. ça va se réaliser. Zany hoe le olana sy ady eo amin'ny fiainanao misy fotoana baikony iny dia lasa any an-dranomasina tsy ho sedraina. Donc tes soucis, il se peut qu'il suffit juste de prendre pouvoir Fa sur ces misy fotoana choses-là. ray Et ils vont avoana disparaître. dia ozy ny tompo hoe tsy harodana any ambany ranomasina iny fa mandeha amin'iny avoana iny ianao. Halleluja. Mais dans d'autres cas aussi, il va y avoir des lieux élevés. Tu devras marcher sur ces lieux élevés. Dia zay Tu hoe dois passer par là. mampandeha amin'ny avonako ianao. Mampandeha amin'ny avonako ianao. Zany hoe na inona ady sarotra sy fitsapahana eo rehefa Jesosy ny antony havelomanao, Donc, quoi qu'il rehefa arrive, il mivelona ho azy va y ianao. avoir de l'adversité, mais si tu vis vraiment pour le Seigneur, Ny olona namorona ny zavatra nataony ihany no tena mahay mifehany io. celui qui Alléluia. a créé une chose, c'est celui qui la maîtrise. La seule habilité vraiment à le maîtriser. Ny olona namorona ny zavatra nataony ihany no tena mafehy azy. Azontsika ve zay? Ireo fitaovana fiasana rehetrarehetra io korika io, ty table ty, ny tompony io zao Prenons nanamorona exemple de an'io ces zao mahay choses-là, tsara ces matériels de mifehany io sy sonorisation. manamboatra an'io. Donc ceux qui les maîtrisent le plus, c'est ceux qui les ont construits. Ka raha tianao ilamina koa ny fiainanao ary irindra tsara karaha tokony Donc izy, si tu veux dia le que ta vie mpamorona anao soit iankinana. en ordre, fais confiance à celui qui t'a Le créé. mpamorona anao ienona. Le Écoute mpamorona celui qui anao t'a arahana. créé. Fa tsy nanaonao foana izy nanao anao. Écoute celui qui t'a créé parce qu'il t'a vraiment créé Tsy selon sa namorona foana volonté. izy namorona anao. Il ne t'a pas créé n'importe comment. Fa eno izy hoe zay le tamin'ny heriny inona ny mode d'emploi ary tompo. Donc comme on disait dimanche Makaiza, dernier, des chaque manao chose ahoana. a sa notice. Donc Fa il fallait namboariny juste ianao a. suivre la notice pour Noforoniny ianao a. Ho azy. comprendre. Ary ianao ny sitrapony. Fa be da be ngeny ny velombelom-pony fa manimba tena amin'ny Donc il y a fahotany. beaucoup de personnes qui vivent mais qui détruisent leur vie Manimba par tena amin'ny les zavatra péchés, tsisy antony rehetrarehetra. qui gaspillent leur vie vraiment pour des choses vaines. Finoana ny andehanantsika fa tsy fahitana. On marche par la foi, non par la vue. Misy malala ny afaka fefakadiny ve? Est-ce qu'on saura ce qui va se passer dans une demi-heure? Tsy misy malala. Personne ne le saura. Fa ny azontsika antoka dia tsy miovy Jesosy ho maly Mais seny tout ce qu'on connaît, c'est que Jésus ne change pas. ny azontsika antoka dia hoy Jesosy hoe indro zao momba anareo Il mandrakariva a dit avara-patonga ny fataperana qu'il zao sera tontolo zao. avec nous jusqu'à Ny la fin du azontsika antoka monde. dia hoy Jesosy hoe za tsy andao anao, tsy hafoy anao akory. Ce qu'on connaît, c'est qu'il a dit qu'il ne va jamais nous laisser tomber. Qu'il Ny sera avec azontsika nous antoka tous dia les Jesosy jours. miteny hoe mandrapahantitra ao dia tsy miova. Ce qui nous Mandrapahafotsy volanao. rassure,
C'est quand il a dit qu'il isahirana va jamais changer, izao no nanao qu'il s'occupera de nous jusqu'à Isao ce que mitondra nous sy fanafaka. soyons vieux, vieilles. ankino aminy fiainanao Appuie-toi mianteha sur aminy lui. ianao mandehana amin'ny finoana ianao Marche par la foi. mba ho velona Appuie-toi araka sur sitrapon'ny lui fiainanao pour que tu vives selon sa volonté. dia ho tian' Jesosy ianao Et zay tu vas zany l'aimer. ny foronona mba hity azy Tu es créé pour l'aimer. tsy zay mibaiko voalohany indrindra hoe tiava Jehovahandriamanitra ao dia N'est-ce pas le amin'ny fonao premier rehetra ny sainao commandement? rehetra fanaharo rehetra D'aimer le Seigneur de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton cœur. dia ho tia azy ianao Et tu vas l'aimer amin'ny maha izy azy ray manontolo par tout ce qu'il est. mahafinaritra amin'i Jesosy dia ny fanetretenany Ce que j'aime chez Jésus, c'est mpanjaka nefa son humilité. any an-tranon'ondry niteraka C'est un roi, mais il a accepté de mpanjaka venir mpanjaka dans une étable. tompony tompo andriamanitra tsy C'est un tompo roi, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, nefa any an-tranon'ombo niteraka mais il s'est laissé vo il a accepté mieritreritra de an'izany venir a dans de vo mandray telles an'izany teny conditions. zany a tonga dia darabaka amin'ny tany a Dès que je samy ressens rehareha cette vérité, tsy samy je rehareha n'ose même pas lever la tsy tête. samy eboebo a tsy samy zao a Je fa n'ose mpanjaka même ko ara pas m'enorgueillir. ny tompoko ara Parce Le que mon ambony Dieu, indrindra mon Seigneur le plus nalana grand, ny endrik'andriamanitra tsy lui nataony qui zavatra avait fikirina mafy l'image de zany Dieu, nidina il ne mandeha s'attachait pas à many son image, il ne s'attachait pas à son statut, à sa condition. fa nidina ambany dia ambany izy Mais il toetra est Jesosy zany devenu bas. simple Il s'est humilié. raha ny aina teto tany Jesosy ny aina tao amin'ny fahatsorana faharoa zany zay a nitiavako Quand an Jesosy Jésus koa dia était le fahatsora sur mpiainany terre, Jésus est quelqu'un de simple, tsy mba d'une grande olona simplicité. raha mamaky anaty baiboly a Jesosy tsy mba olona sarotsodrotony be zany Si je lisais la Bible, je le vois dans la Bible, Jésus n'est pas quelqu'un de difficile, Jesosy olona tsotra c'est quelqu'un de simple, olona tsotra olona azo miaina tsara quelqu'un qui est très sociable, Jesosy olona mahafinaritra lazaiko quelqu'un anao qui zany est très sympathique, Jesosy olona tsy kizikizitina sy quelqu'un qui n'est olona pas moramora énervé, tohina qui est irritable, olona mahafinaritra qui est susceptible. tsy nisy condition mihitsy Jesosy raha nanasitrana olona Quand il allait guérir les personnes, il ne posait aucune condition. Oui. Il guérissait tout ce qui venait à lui. hoe mivavaka aiza Il n'a même pas posé de questions pour na hoe savoir mivavaka rehefa andro d'où ahoana venaient ces gens-là qui Tsy s'approchaient de fantanina. lui pour être guéris. fa rehefa nisy tonga teo nila fanasitranana nasitraniny Mais tout ce qui était venu demander la guérison, ils les ont guéris. rehefa nisy olona teo nona tsy ompy 10,000 Il y avait 5000 personnes qui avaient faim. Il rehefa leur tena a donné à nivokisana manger. nyvokisantsotro zao ny zavatra Ils les ont mahafinaritra anazy simplement Jesosy donné à koa manger. dia le tsy manavanavaka Ce qui m'émerveille chez lui Manome. aussi, c'est que le Seigneur, c'est quelqu'un, Jésus, c'est quelqu'un qui aime donner. Jesosy koa zany raha mijery a dia olona malala tanany Il ne fait exception de personne. olona malala tanana Et Jésus, c'est quelqu'un d'une grande ray mandeha générosité. zay nisy rahalahy zoky ara-panazahina nde taxi Un jour, il y avait un grand frère dans la foi qui prenait un taxi. rehefa nandeha taxi izy dia misy miresadresaka aminy anaty tomobily Donc, il dialoguait avec Les chauffeurs, le les taxis. chauffeur. dia le chauffeur-le taxi milaza ny fahasahiranana Donc, le chauffeur se plaignait de Là, sa ça n'y a, pauvreté, c'est de ses fils à conditions. dia ozy le mpanompon'andriamanitra Et le frère za malala disait, olona malala tanana Moi, be je connais andra quelqu'un qui raha est très mila ianao. généreux, si ça t'intéresse. ary afaka manome tena Il peut tout ce que tu veux. Il peut te donner tout ce que tu veux. sady olona tsotra be zany C'est quelqu'un de très simple. fa afaka atoroko anao raha Mais ilainao moi, je peux te dire, je peux te le présenter à lui si tu désires. dia faly be misy le Le taxi chauffeur était emballé, il était trop content. ahoana izy a Il a dit, c'est qui est-ce que, T'es comment où, Jésus? pourrais-je le rencontrer? Jesosy zany Ben, il a dit, le frère, il a dit, c'est Jésus. Ce n'est autre que Jésus. zay no nataony zay Et nava le chauffeur était tellement déçu qu'il s'est exclamé en disant, ah bon, ah, ce n'est que lui. fa ozy hoe andramoka izy ao fa tsara Jehova Mais moi, je vous dis, Mitady olona malala voyez, tanana sentez combien Tsy il est miova bon. omaly zareo Si vous cherchez quelqu'un qui est très généreux, Hein? il n'en est pas d'autre que lui. mitady olona manome anao zany Si vous Jesosy cherchez zany no quelqu'un qui manome donne, qui est généreux, ao aminy zavatra C'est lui. rehetrarehetra il a tout, il donne tout. mitady famelan-keloka ianao Tu cherches le pardon. condamné à mort tonga eo amin'i Jesosy Un condamné à mort venu à lui. raha ny lalàny Mosesy
Selon la loi de Moïse, la loi de Moïse, Foram-bato. condamné à mourir, lapidé immédiatement. Tonga avany nefa Jesosy. Mais quand Jésus il était venu, Tsisy fantatsana, tsisy inona. Fa tete il n'a fotsiny posé Jesosy. aucune question, il n'a rien dit. Nanoranoratra teo amin'ny tany teo Jesosy. Il a juste écrit sur la terre, par terre. Inona soratany Jesosy teo amin'ny tany teo? Et qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est Inona l'histoire reny soratany Jesosy teo de la teo amin'ny femme tany teo? prise dans l'adultère. Mety ny soratany Jesosy le daholo ny fahotan'le olona le tonga teo. Donc peut-être que Tianao. pendant ce temps-là, Tianao. Jésus a écrit tous les péchés de Reto ceux qui nataonao, reto nataony itsy, reto étaient venus nataony là. itsy. Satria tsy nanoranoratra fotsiny teo izy fa nysorata mihitsy hoe Donc il a enao dû certainement manendrikendrika écrit io. quelque chose qui ont fait fuir tout ce qui était là. Enao miseho tsara sy andeha tora-bato io. Donc toi qui te crois meilleur Soratany que Jesosy les teo autres, daholo. toi qui te crois sans péché, Jésus a écrit tes péchés par terre ce jour-là. Nitsoka moramora. Niala moramora. Et les Juifs qui étaient là, ils partaient un à un quand ils ont vu chacun leur péché écrit par terre. Dia hoy Jesosy mahatsy ilay ravavavy hoe za koa tsy manameloka anao. Et Jésus a dit à la femme adultère, moi non plus je te condamne point. Olona efa tokony hotorahana fa hoy Jesosy Donc hoe c'était quelqu'un za mamela qui anao. était condamné à mourir. Mais Jésus l'a justifié en Tsika même tsirairay avy instant. ireo tokony ho faty daholo tsika. Donc il en est de même pour nous. Tsika tsirairay avy ireo tokony Nous ho aussi, nous any amin'ny méritons la fahaverezana mort. daholo tsika. Nous méritons Tsika tsirairay la avy mort. ireo tsisy miendrika izany tsika. Chacun de nous, rien Hiditra amin'ny fanjakany rien lanitra. n'est dit. Fa Personne n'est nataony digne Jesosy d'entrer dans miendrika le tsika royaume. hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Mais il nous a rendus Noho ny dignes pour entrer fahasoavany dans le zany, royaume noho ny seulement fitiavany par zany. sa grâce, Zay par koa son nitiavako amour. an Jesosy. C'est pourquoi je l'aime aussi, Jésus. Raha sendra lavo a dia hoy Jesosy hoe tsangana indray dia ndao Quand je hoe. tombe, il me fait relever. Raha sendra Il me trotraka dit, viens, on va recommencer, on va dia manome courage ahy Jesosy. continuer. Quand je tombe, si je tombe, il me donne du courage. Raha very-hevitra manolotsaina Si je anazy suis Jesosy. désemparé, il me conseille. Zany toetra Jesosy mahafinaritra daholo zany. Tout ça, c'est parmi ses meilleures, ses plusieurs qualités. Ny fahavalony azy ny tiaviny. Avec lui, on aime son ennemi. On est condamné à aimer son ennemi. Tonga ny olona hisambotra an Jesosy. Rehefa tonga ny olona hisambotra Quand an les, Jesosy, quand zay les miaro soldats an étaient Jesosy a, venus, nanala ny se sofony saisir le de miaramila, lui. voakapan'ny donc un sabatra. soldat s'est été fâché, il a fait couper Fa noho l'oreille le de... fitiava an Jesosy, noho le famindram-po naverina an Jesosy ny sofon'le miaramila. Mais il a pris l'oreille, il l'a mis Za l'a miteny remis aminao à fa sa gaby place. miaramila iny tonga teo nalasa ny sabatra dia mety tsy nanenjika an Jesosy tsony izy fa aoka aloha ilamina. Mais moi, je vous disais peut-être que ce soldat-là, ce jour-là, il était... Eo amin'le faratsiko sy le tsy famendrehako iny touché par mbola la anehoany geste Jesosy du fitiavana. Fa rehefa mahita ny fitiavan Jesosy sy ny fahasarany iny a, tsy sa manotatsony a. Donc, dans mon péché, dans tout ce que je fais de Sa mal, c'est tsony là a satria que le mahery Seigneur loatra le montre fitiavan Jesosy. plus son amour. Ambony be le fitiavan Jesosy. Dia arakaraky ny ahitako ny fitiavany sy ny hery sy ny voninahiny mahatonga matahotra. Tsy sa tsony. Donc, plus je vois comment il est avec moi, plus j'ai la crainte de lui, j'ai la crainte de son nom. Tsy ohatry ny fataon'ny olona zany ny fataon'i Jesosy. Parce que Jésus n'agit pas comme les autres agissent, comme Nul les là. hommes agissent. Ny olona mandatsy. Ny olona mahitanao lavo vao mainka mamelo Les hommes, tontolo. quand ils te voient quand ils te voient tomber, Ny olona mahitanao ils menjera. t'enfoncent au plus bas. Vao mainka tiana anao menjera eo dia lasa izy miantso ny hafa hita hoe nenjera Quand koa il te voit tomber, il va prendre d'autres personnes pour te voir dans ton état. fa raha Jesosy mahitanao menjera, Mais Jésus, quand il te voit tomber, omena ny fony, quand il te voit, maratra ny fony, il est blessé, dia ça mitsanga lui fait mal. mandray anao izy dia Il te maka anao prend indray. la main, il te console. Zany le Jesosy. C'est de Feno ce Jésus-là que fahatsarana je Jesosy parle. zany. Il a beaucoup de qualités. Firifiry moa tsika ireo nefa nyany. Firifiry Combien moa de tsika ireo nous ont nefa déjà lavo. péché, ont Firifiry tsika ireo déjà, nefa niodina. se sont déjà égarés. Ary tamin'ny fotoana anankiray ilay nampatanjaka atsika iny. Mais à un Ohatran'ireny moment où tsisy on petipetin'ireny tsika. Mais à un moment, on se croyait fort. Dia nandatsandatsa sy ny tsaratsara an'ilay olona lavo sy niodina sy very. Fa nisy fotoana amin'izay ianao indray lavo sy very. Tonga saina teo amin'izay ianao hoe
Za le niseho azy natanjaka iny za ty koa kay lavo sy very. Fa teo comment amin'ny lavo sy very iny nakariny Jesosy ianao. Mais quand il nous arrive aussi de tomber, c'est là que nous devenions compatissants envers les autres qui ont péché. Ny toetran Jesosy zany koa dia tsy mandatsy zany. Toetran Jesosy zany koa dia tsy mandatsy zany. Olona malefaka zany ary manarina anao Donc zany. Jésus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Firifiry ny Et quand hotanao on taonao nous sy ny tombons, fahalavona sy ny tsy famendrehana Il nous rehetrarehetra relève et nataonao. c'est tout. Fa zao no lazaiko anao Il n'en rehefa fait pas manatona toute Jesosy l'histoire. ianao zay manatonao tsy laviko mihitsy. Et il a dit, tout ce qui s'approche Zay de lui, manatona tsy laviko mihitsy. il ne refusera personne qui s'approche de lui. Alléluia! Ary zavatra tena mahafinaritra ana amin'ny Jesosy koa dia zao tonga izy hitady tsy hamonjy mivery. Et ce que j'aime Mahafinaritra particulièrement be. aussi chez Jésus, Le c'est qu'il est fampianarana venu nataon'i pour Jesosy chercher lehibe. les perdus. Raha very ny farantsaray a dia ahoana? Donc, comme le parabole dans la Bible, quand il y avait Fa une fa pièce mihitsy qui ny était trano. perdue, une pièce qui était perdue Azavainy mihitsy ny ao dans an-trano. une chambre, Dia tsy faly izy a raha tsy hitany iny farantsa very iny. Na dia efa manana farantsa maromaro ary izy. donc il a tout fait pour retrouver cette pièce-là, même s'il avait plusieurs pièces dans la chambre. Iza zay farantsa Il zay. a tout déplacé Ça, c'est dans la Français. chambre pour retrouver cette pièce-là. Nataony cette pièce daholo perdue, ny c'est zavatra moi. rehetrarehetra mba Il a ahitana. tout fait pour me retrouver. Efa be da be ny olo marina any an-danitra any. Efa be da be ny olo marina eto tany. Efa be da be déjà ny olona assez mety teto beaucoup tany. de- Fa tsy d'hommes afa-po justes izy raha tsy tafiditra ako. Il y a déjà assez Alléluia. de justes sur la terre. Be da be Mais ny il olona n'est pas satisfait avant que je n'entre dans ataoko hoe madio sy dans le masina royaume. araka ny fieritreretana fa tsy afa-po izy raha tsy mahita anao. Halleluja. Il y Tsy a beaucoup de afa-po justes, izy raha tsy mais mahita il anao. n'est pas satisfait tant que tu ne viennes pas à lui. Nanana olo Tu lui zato manques, izy izy. il te veut Nanana à olo lui. zato. Fa ny anankiray ny Le very. berger avait 100 brebis Fa tsy afa-po et il y mihitsy avait izy tamin'le seulement 5 une amby brebis 50. qui s'était égarée. Fa navelany teo ny 5 amby 50. Dia lasa izy Mais il a nandeha laissé mitady les an'le anankiray. 99 pour retrouver la seule Ary brebis. rehefa hitan'le anankiray iny, Et quand il a retrouvé tsy cette nisy brebis, kapoka tao na fandatsana. il n'y avait pas de fouet, Natsonko-sofina. il n'y avait pas de mots Fa ozy izy blessants, hoe mibatainy le ondry. mais il a pris cette Dia brebis napetrany teo an-tsoroka. sur son épaule. Mibatainy dia napetrany teo Il a an-tsoroka. pris Za cette zay. brebis sur son épaule. Tsy haiko na ianao C'est zay. moi. Fa Cette zako brebis, zay. c'est moi. Je ne sais pas Si. si c'est ton cas, mais c'est le mien. Nisy vavaka teo hoe tsy mahavita ninninina ianao hoe. Il y avait cette prière tout Tsy à havitanao l'heure tsara manotompo zany ianao hoe. qu'on peut rien faire pour lui Fanotompo plaire. tonga dia mandray ianao araka amin'ny mahainao Mais anao c'est io. lui qui nous prend tel que nous Dia sommes. raisiny ianao dia napetrany eo ambony lamosina, apetrany eo Il amin'ny nous prend tel que nous soroka. sommes pour nous mettre Dia sur son mahafaly épaule. azy kokoa iny olo raha iny no le 5 amby 50 a Il se réjouit mieritreritra fa tsara plus be. de cette brebis-là que les autres 99 autres qui se croient meilleurs. Zany koa ny any Jesosy ko zany. Donc c'est de ce Jésus-là que je parle, c'est mon Jésus. Feno fahalefahana, Il a beaucoup feno d'amour, fahadeferana, feno famindrapo. il a beaucoup de tendresse, il est miséricordieux. Raha zao faratsiny eto tany zao nge nanaparan'Andriamanitra ny fahatezerana tsisy tavela e. Mais si le Seigneur Any Inde fait any zao, selon nos péchés, any Inde fait any au monde zao entier selon le péché de ce monde, dia nekena de tsy l'humanité. isazina tsony ny fiarahany lasiny lahy. En Inde, on vient d'accepter la loi Dia qui fifaliana be permet l'homosexualité. no an'ny lehilahy indianina fa tsy sazina tsony le izy. Et les homosexuels se réjouissent. Famindrapon'Andriamanitra mbola tsy ampitehany ty tany ty. Donc c'est c'est par Jesus, la miséricorde mamindra du fo. Seigneur que la terre est encore épargnée. Maly ianao mandeha amin'iny lalana iny dia tratriny embouteillage satria be da be mamadika manao ny Hier, il y famadia. avait beaucoup de personnes qui faisaient l'exhumation. Andriamanitra nefa efa milaza fa tsisy ifandraisany maty sy ny velona. Alors qu'il est vrai, il est Ary écrit ny dans la velona parole de tsisy manananjara eto Dieu tany intsony. que les morts n'ont plus. Nefa dia iny lazalanjaina sy anaovana mozika sy ny sisa eo. Raha ny famindrapon'ny tompony tsy teo. Non, que les morts n'ont plus aucune relation avec les Maty vivants. politika daholo iny reny olona rehetrareny. Et si le Seigneur vraiment, Fa tsika indraindray mahita an'ireny dia mitsara. tous ces gens qui pratiquent l'exhumation, Verynareo. personne ne Zay no sera mahatonga anareo épargné. ohatran'io. Zay no mbola mahatonga anareo ohatran'izao. Fa Jesosy mahita an'iny dia honeny izy. Mais le Seigneur, en voyant tout cela, Dia antsy il doit izy. certainement avoir Dia le cœur maratra ny brisé. fo. Dia ory izy dia malahelo izy. Il est triste en voyant les hommes. Satria Péché. ho azy reny olo reny namoronana an'ireny nefa reny ny ataony. Ces personnes étaient créées pour lui, pour le servir. Mais voyons ce que ces gens osent lui faire. Mamindra fo i Jesosy io. Mais Jésus Miatro io est Jesosy io. miséricordieux. Malefaka io Jesosy io. Il Zany est zany lent à a. la colère.
publicité an Jesosy ataoko aminao Dans tout ce daholo. que je fais, ce n'est que de la publicité pour Jésus. Misy fotoana misy olona le Je manao fais an'le l'éloge du Seigneur. le vente privé reny. Tarao rehefa manao vente privé dia entina le entana ho amidy dia rehefa Quand amidy on le izy a fait une vente privée, on amène les dia les hazavazavaina choses à daholo. vendre. Ty ohatran'izao, ty ohatran'izy, et on fait la ty publicité de cette ohatran'iry. chose-là, de cet objet. Dia rehefa vita amin'izay le publicité le fanaovana azy tenenina amin'izay le olona rehetrarehetra izy amin'izay ary ianao nividy izy amin'izay ianao ary nividy fa ty le izy. Ohatr'izay koa le venty amin'ny télé reny hoe ty amidy ohatran'izao, ty ohatran'izao, ty ohatran'izao lazaina daholo ny lafitsara sy ny fahatsarany Donc, quand rehetrarehetra. on fait Rehefa une avy eo amin'izay izy vente tenenina hoe privée, quand iza on fait nividy. des ventes Dia publiques, za koa hiteny aminao androany hoe fa mikasika anao fanahy on masina fait androany. l'éloge de Efa quelque mikasika chose anao de Jesosy cet androany. objet-là. Efa manambara aminao Aujourd'hui, je veux faire fahatsarany l'éloge de Jesosy Jésus. androany. Dia miteny Maintenant, amin'izay il Jesosy se hoe izy ary révèle à nanaiko toi. anahy. Il se révèle à toi et il Izy ary te dit nitapa-kevitra ho qui veut ahy. m'accepter, Izy ary ny tena hoe Qui veut manaiky amin'izay m'appartenir? hoe ho anao tokoa a Jesosy. qui veut réellement Ho anao accepter manontolo de a lui Jesosy. Ho appartenir, anao de lui tanteraka a Jesosy. appartenir entièrement, Fa very ara-tsy eo anao. parce que tu es Matiantoka perdu ara-tsy eo sans anao. lui, Fa ianao ka ny tena tsara indrindra. parce que c'est toi le meilleur, Ianao ka ny c'est toi tena la meilleure tsara chose qui indrindra. puisse Ahoana m'arriver. ozy izy le lehilahy anankiray mpanan-karena mpanefoefo. Qu'est-ce que le riche a dit? Nandeha Le riche, izy, écrit dans la nandehandeha Bible. izy, nandeha nandrato L'homme izy, riche. nahita ny tany izy, nahita tao amin'ilay tany izy fa kay ao anatin'io tany io misy vatosoa tsara be. Dia rehefa Cette hitany io vatosoa tsara be personne-là io, a parcouru la terre. dia namidiny a parcouru daholo le ny champ, fananany et il a trouvé rehetrarehetra. Dia ny une vola perle, un namdiana ny trésor, fananany et il rehetrarehetra a ny tout vidanan'ilay vendu tany. pour avoir Nisy ce ny vatosoa. trésor. Ohatr'izay koa Jesosy Kristy Il en est de hoe même avec le namidy Seigneur. daholo, afohy daholo ny On peut zavatra tout vendre, rehetrarehetra, on lâche afohy tout, on daholo ny abandonne zavatra tout ce qu'on rehetrarehetra a pour le gagner, mba lui, hahazoana Jesosy Jésus. Kristy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ataoko taimboraka, ataoko fatiantoka. Et il est écrit, Paul a dit, Ary je le- fais toutes choses comme de la boue afin de gagner le Seigneur Ary ho le Jésus. iry zay hoe ataoko fatiantoka ny zavamora aloha fa ny azo fijalianao ny tombon-dahiko. Zany hoe Jesosy mihitsy e. Iza la iza ampilaharinao amin'ny Jesosy eo. Tsy Donc tonga e- personne ne tsy peut tonga être eny amin'ny comparé à faladian lui. Jesosy. Halleluja. Niza niza Personne ne ampilaharinao peut même amin'ny aller Jesosy à sa eo. cheville. Na inona ampilaharinao amin'ny Jesosy eo. Na inona Tout ce que tu peux comparer eritreretinao à Jésus. ampitovitovina amin'ny Jesosy eo. Ozy mahatsy aminao hoe tsy tonga akory eny amin'ny kitrokeliny Jesosy zany. Halleluja. Tsy tonga any akory. Personne ne peut être comparé à lui. Tsinitsinina Même ngentsika raha pas lasana hitanao io sa gotin-drano cheville. amin'ny popy io ohatra n'intsika nefa tsika dia mieboebo ery tsika dia mirehare tsika dia mizava zao Donc on est fa vraiment ohatra petit, on est vraiment minime par rapport au Seigneur. gotin-drano kely Et amin'ny des popy fois, io on est ary zao lazainy orgueilleux. ten'Andriamanitra ny mpanjaka ozy izy ny fiainam-mpanjaka dia ohatra ny gotin-drano iny mpanjaka ary zany Comme il écrit, la vie d'un roi, le souffle d'un roi est comme nefa une za tsy goutte mpanjaka d'eau. enao tsy mpanjaka enao zany ohatra n'iny Et à combien plus forte raison, nous qui Si, sommes si, même en pas tout un cas. roi, nous qui sommes un petit peuple, tsisy antony aby donc on n'a aucune valeur. tsisy fahatsarana tsisy fiainana raha tsy eo amin'ny Jesosy On n'a pas la vie en ary ho dehors de azy ny Jésus antony havelomako et on vit pour lui. mikasika anao ny fanamasitra amin'izao Que le fotoana Saint-Esprit te touche mikasika maintenant. anao ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana Que la parole de Dieu te manotsakotsana touche ilay anatinao actuellement, ny qu'il tenin'Andriamanitra te amin'izao secoue, fotoana que la parole atsapahanao te secoue fa za ty kay a pour que Jesosy tu mitompo comprennes ary que za ton ty kay a maître c'est Jesosy Jésus. mipamorona ary izy ny Pour que malala ny tu zavatra comprennes que tsara ton sy Créateur fomba c'est ampiasana anazy Jésus et que celui connaisse le meilleur pour toi. ty a Jesosy hoe Me voilà Seigneur, ho anao a Jesosy me voilà pour toi Jésus. ary tsy zany nahita an Jesosy fa Jesosy ny Et nahita anahy c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est lui qui tsy m'a za no trouvé. nifidy an Jesosy fa C'est pas Jesosy moi koa no qui l'ai nifidy anahy choisi, mais c'est lui qui m'a ary choisi natonga en anahy nifidy an premier. Jesosy Jesosy mihitsy ny nanao an'izay halleluja Et il m'a choisi en avant pour que misy je fotoana raha puisse zany le itsy choisir. vavolombelona dia tsy za tsy samy teny intsony hoe za safidy an Et moi, Jesosy si j'ai à témoigner, je za nanaraka an ne pourrai Jesosy plus za jamais nge tsy dire que navita ny c'est moi safidy qui ai accepté za nge tsy de le navita prendre, nanaraka de le fa choisir. Jesosy niasa tao anatiko tao Parce que ambadika c'est tao lui qui a natonga anazy travaillé en safidy moi, natonga c'est anahy lui qui a nanaraka travaillé dans mon cœur, que je halleluja le choisisse lui. ary avy eo zay mahatonga Jesosy miteny any amin'ny Jaona any hoe tsy anareo no nifidy anahy Et voilà, il est iza écrit no dans nifidy Jean, anareo c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. tsy hanenenanao no miaraka amin'ny Vous Jesosy n'allez pas tsy regretter hanenenanao no miaraka d'être amin'ny avec le Jesosy Seigneur. ho de le maminao choisir. zany fieritreretana an Jesosy zany ho maminao zany fiderana an Vous Jesosy allez zany aimer le ho servir, maminao vous zany allez mamaky aimer être avec baiboly lui. zany ho Vous allez maminao zany aimer lire la midera Bible. an'Andriamanitra zany ho allez maminao aimer ny lever la fiainanao voix pour miaraka lui. amin'ny Jesosy Kristy Vous allez aimer vivre avec Alléluia. lui. Alléluia. ary atsiaro ianao fa
Tsinitsinina fa Jesosy ihany izy. Amen. Vous allez comprendre que tu vas comprendre Dia que rehefa ta vie est tonga rien amin'izay sans lui. stade zay ianao, Et quand tu vas arriver à ce stade-là, dia eo ianao le tsy manahy. et tu vas Vous plus allez- t'inquiéter. Ataovy izay tianao Jesosy. Tu vas dire, fais ce que tu as à faire, Seigneur. Ataovy izay tianao sy ny Fais ce fomba que tu veux, fanaovanao Seigneur. azy zay Fais-le à mety. ta façon, Jésus. Fa fantatra ianao fa tsy mivadika Je amiko. m'en fais pas, Seigneur, parce que je sais que tu vas Fantatra pas. ianao fa tsy mamitaka ahy. Je sais que tu vas pas me laisser tomber, que tu Fantatra vas ianao fa jamais me manana trahir. zavatra tsara ho ahy. Je sais que tu as quelque chose Dia de aoka bien ny- pour moi. Tu n'as que de bonnes choses pour moi, Seigneur. aoka ny foko sy ny fonao hiara hitempo tena iray. Que mon cœur et ton cœur soient Aoka ny unis, saiko Seigneur. sy ny sainao iray Que mes safidy pensées et tes mandrakizay. pensées soient unies à jamais, Tena Seigneur. tonga dia anaiky fotsiny ianao. Raha te hiteny ary tonga dia tsoroky fotsiny hoe lasa tsy mivaky loza antsony ianao. Et tu vas plus te prendre la tête. Tsy miady-tsaina ny amin'ny avy zany Tu ntsony vas ianao. plus te casser la Tsy tête pour miady-tsaina ny l'avenir. amin'ny fiainan'izany ntsony Tu vas ianao. plus te casser la tête pour la vie. Fa fantatrao izay inonao. Ary Parce que tu velona sais ho en an'ilay qui mpahary ianao. Parce que tu sais en qui tu crois et tu vis pour le Créateur. Zavatra miforonoko ve dia hopitehako. Est-ce que je détruirai quelque chose Ça va que t'en j'ai moi-même foutre, détruit, que j'ai moi-même créé? Ny zavatra niforonoko ve dia ataoko tsisy antony sy ho avelabelako fotsiny e. Est-ce que je ne ferai pas attention à quelque chose que j'ai créé Fa moi-même? sarobidy amiko iny zavatra niforonoko iny. Ce que j'ai créé a de la valeur pour Sarobidy amiko moi. iny zavatra namboariko iny. Ce que j'ai créé est Sarotiny précieux pour aminy moi. zavatra namboariko iny. Ary tiako iny zavatra Et namboariko je iny. suis jaloux par rapport à ce Ianao le que j'ai namboarin'i créé. Jesosy. Pour Ianao ce le qu'il a créé, namboarin'i c'est Jesosy. toi. C'est Sarobidy toi aminy qui ianao. l'a créé. Tsy Tu as de la avela ny valeur rery à ianao. ses yeux. Il va pas te laisser Tsy seul. tsy ho pitehany ianao. Il va pas te Tsy ho détruire. ravany ianao. Il va Fa pas te sarobidy détruire aminy ianao. parce que tu as de la valeur Manana à ses plan yeux. aminao izy. Il a un plan Manana parfait zavatra efa pour toi. nomanina ho anao Il a izy. quelque Manana chose zavatra déjà metrika sy tsara ho en anao toi. izy. Fa avotsory fotsiny ny tananao, avotsory eo amin'ny fiainanao, avy alao Lâche izy seulement, manapaka ray lâche manontolo. prise. Il faut lâcher juste prise. Il va faire ce qu'il veut Dia pour ity toi a Jesosy hoe ho anao manontolo. et offre ta vie pour lui. Abandonne-toi à lui. Tsy fantatro izay ao aoriana. Je ne sais pas ce que l'avenir me Tsy réserve. fantatro ny ho avy. Je ne sais pas ce qui Tsy va haiko izay venir. tena zavatra safidianana. Je Tsy ne sais haiko même izay pas fomba faire un atao. choix. Je ne sais pas comment agir. Fa ny zavatra fantatro dia manana ny Mais la dadako. seule chose que je sais, c'est que j'ai un Dieu, que j'ai Zavatra un fantatro Père, dia manana ny zokiko koa que miaro j'ai un ahy. grand frère qui s'occupe Zavatra de moi. fantatro dia manana Tout ce ny que je mpiandro sais, koa miandry ahy. C'est que j'ai un Zavatra garant, fantatro dia manana mpiaro ahy miaro ahy. que j'ai Zavatra quelqu'un fantatro qui me protège, dia un misy protecteur. amoureux anahy Je Jesosy sais Kristy que ny j'ai anahy. un amoureux Ary qui rehefa s'appelle zay Jésus. fiainako isan'andro misy fiadanana sy fitsarana ao amiko. Et quand je vis de cette façon-là, j'ai la paix dans mon cœur. Ataovy miorina eo amin'ny Jesosy ny fiainanao. Mba ho azy ny fiainanao. Que ta vie appartienne à Ho azy Jésus. ny havelomanao. Que tu vives pour lui. Velona ho azy ianao. Que tu vives pour lui. Conseiller koa io Jesosy io. Jésus, il est aussi un conseiller, Miss le meilleur Mila. conseiller. Misy mila conseil be da be ato. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de conseils, de vrais conseils, de bons Mpampianatra conseils. ambony Jesosy. Ary conseiller Jésus, Jesosy. il est le grand maître, Conseiller. le meilleur conseiller. Conseiller spécial lako Jesosy. Un Zany lazaiko conseiller anao. spécial même. Manontany ny olona, resaka amin'olona fa ny ambony zay rehetra zay conseillerko ambony. Moi, je demande conseil aux autres, Ny fanamasina. aux frères et sœurs. Mais le seul vrai Isaia fa conseiller, raiky ambe folo. c'est Jésus. C'est le Conseiller. Saint-Esprit, comme il est écrit dans Ésaïe 11. Ary hoy Jesosy aminao, tsy kamboto zany ianao. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle, Ianao il te zay dit tsy que manana tu ray. n'es point orphelin. Ianao Toi zay qui tsy n'as manana pas de reny. père, toi qui n'as plus de mère, Ianao zay ankalan'ny ray. Ianao zay ankalan'ny reny. toi qui as Ianao zay eu par milaza ton fa tsisy père, mpiasy toi tsisy qui as eu mijery par tsony. ta mère, Androany toi qui Jesosy te miseho crois présenté orphelin, aminao. toi qui es vraiment Za tsy orphelin. amelanao kamboty. Aujourd'hui, le Seigneur se Aniraka ny présente à mpananatra toi en tant que parakleto père. ny fanamasina. Io fanamasina io mampionona anao. Io Le fanamasina Saint-Esprit io te console maintenant. manome fifaliana ho anao. Le Io Saint-Esprit fanamasina io te manome donne la joie. fitoniana ho anao. Le Saint-Esprit Io te manokitsaina donne anao la isan'andro tranquillité, la isan'andro. paix. Andeha ho anoloanao ao izy izy. Il va marcher devant toi, il a dit. Nanorotoro ny varavarana varana. Anapatapaka ny hidivy. Andravina amin'ny kitotaona. Andeha eo anoloanao ah. Je vais Tsisy aplanir le fahajano eo aminao chemin, ny je vais aller fahavalo. devant toi. Alléluia. Tiavo Jesosy.
Aime le Seigneur, Zay aime ny zavatra. Jésus. Tiako ianao C'est Jesosy. tout ce Zay qui ny importe. zava-dehibe. C'est tout ce qui importe. Dia Aime mitiany Jésus. Jesosy. Aime Jésus. fiainanao. C'est tout ce qui importe. Ny mampietsika anao isan'andro dia noho ny fitiavana an' Jesosy. Tout ce qui fait tout ce qui te fait Ny bouger. mampiainanao Ton isan'andro dia noho ny mobile, fitiavanao an' chaque jour, Jesosy. c'est l'amour de Jésus. Alléluia. Kasika anao ny fanamasina eny Alléluia. amin'ny Que le fitoerana. Saint-Esprit te touche là où tu Mandrakotra es. anao ny fanamasina eny amin'ny fitoerana. Le Saint-Esprit te couvre là. Manasitrana anao izy. Il te guérit. Zay koa i Jesosy io. C'est aussi un autre aspect de Jésus. So adinao ny daty androany hoe androany nikasihan Jesosy aho ary nanavao zany anahy indray ary nampitoerany La anahy date d'aujourd'hui va rester gravée dans ton cœur. eo Parce amin'ny que c'est le teniny jour où il t'a guéri, ary où il velona t'a ho azy vraiment ahako. touché. Le jour où tu as décidé de vraiment ne vivre que pour lui. Alléluia. Alléluia. Anao mampolo a Jesosy. Je t'appartiens, Seigneur.